Miarahaba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy, akafalinina idray no anorana anao ary ny fandarana mety toetry ny andro amin'ity takariva ity ary anorana anao ihany koa ny tany falotonon-drivotra eto Antananarivo renivohitra. Ao anatin'izay 3 andro avy izay araka ny fanambarantsika tamin'ny fiandohan'ny herinandro dia somary mbola hijanona ao anatin'ny somary volonandro ririnina amin'ny ankapobeny ny aty amin'ny ampovoantany moa no tena hita apetraka an'izay volonandro ririnina izay somary mangatsiatsika ihany ny vao maraina mety hisy erikerika kely raha aty amin'ny voany andrefan'ny nosy kosa manodidina ny alalanjirofo sy sava iny dia somary hisy rotsakorana somary betsabetsaka any ho any amin'ny farafaran'ny herinandro any ho any izany hoe larobisy ny alakamisy zany raha ho an'ity 3 andro manaraka ity hojerentsika amin'ny antsipiriny izay toetry ny andro izay ho an'ny rafitsy maraina zany dia misy aloha ny orana malefaka aty amin'ny Antalasy analanjirofo ka raha tia Toamasina aty somary mitatra aty amin'ny alalan'ny endrikendrika orana erikerika izany ho an'ny aloatra mangoro ary ny lansanana analamanga sy amoron'ny manisy vakina karatra iny mandraondraona ihany koa aty amin'ny tany melaka aty ny ankoatr'izay aloha dia efa dibondraona sy masoandro misy tandrifon-drahona amin'ny serana ihany ny vao maraina amin'iny manodididina ny motsiraky ny nosy be iny. Ny tolakandro kosa raha ho an'izay rapitso izay ihany ary ho an'ny toetry ny andro dia mbola mitoetra hatrany ny orana miatoato izany aloha aty amin'ny Antalahy analanjirofo morotsiraky ny faritra Atsinanana mandraondraona hatrany ny lansanany avoatany mandraondraona ihany koa aloha aty amin'ny antitany melaka mahazo miandro vazy betsiboka sy ny ilany andrefan'ny betsiboka sy aty anatin'ny antan'ny bongolava aty. Ny ankoatr'izay dia mbola efandibony rahona sy ny masoandro. Ny vinavinantsika ho an'ny maripana kosa indray ary dia tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao dia Mahajanga sy Mainty rano ary Maivatanana no ambony indrindra 3.30 degré Celsius manodidina 2.20 ka hatramin'ny 4.20 ny aty amin'ny afovoantany ny ambony indrindra 9.20 ka hatramin'ny 7.20 monitsiraka Atsinanana mihoatra ndraiky amin'ny 30 avokoa ny monitsiraka andrefan'ny nosy. Antsika ny toetry ny andro an'ny alakamisy dia amin'ny atoandro ny tolakandro moa no tena hita taratra ny orana aty amin'ny monitsiraka Atsinanany nosy manontolo iny hatraty Antalahy ka hatraty amin'ny taolany andro misy orana tandrifon-drahona ihany koa nefa naizana zany manodidina ny aty amin'ny monitsiraky ny Sofia manodidina ny Nosy be aty dia toraka izany ihany koa mandraondraona ny ilana sanany afovoantany aty andrefana zany no tena hibalika ny masoandro amin'ny ankapobeny. Raha ny maripana vinavinaina ho an'ny izay moa alakamisy izay dia 2.20 ka hatramin'ny 5.20 ny afovoantany 7.20 ny monitsiraka Atsinanana 2.30 ka hatramin'ny 4.30 ny monitsiraka andrefan'ny nosy any Morodava sy Mahajanga no mafana indrindra 4.30 degré Celsius. Amanana toetry ny andro kosa raha ho an'ny zoma kosa indray ary dia mbola mitoetra hatrany ny orana izay miatoato somary matevina izy aty amin'ny tapany avaratra analanjirofo aty manodidina maro antsetra aty ahitana zany ihany koa sava sy ny faritra tapany avaratry ny Atsinanana iny. Misy orana tandrifon-drahona ihany kosa ny aty amin'ny monitsiraky ny faritra Diana aty faritra Sofia ary manodidina ny monitsiraky ny faritra Boeny zany dia ahitana tandrifon-drahona indrindra moa fa ny alina no ahitana izay ho an'ny faritra Boeny ary mety ho tratran'ny sabotsy maraina izany aty amin'ny afovoantany manontolo dia somary mbola mandraondraona ny ankoatr'izay kosa dia efa dibony rahona sy ny masoandro. Ny maripana voavinavina ary raha ho an'ny zoma dia manodidina ny 4.20 ka hatramin'ny 5.20 aty amin'ny afovoantany 9.20 ka hatramin'ny 8.20 ny monitsiraka Atsinanana nosy zany hoe aty amin'ny taolany andro no ahitana an'izay 8.20 degré Celsius izay ny monitsiraka andrefana kosa dia araka amin'ny 30 ka hatramin'ny 3.30 degré Celsius araka ny tahantsika moa mahatratra 5.30 degré Celsius be zao any Mahajanga raha ho an'ny zoma zany raha ny vinavina antsika. Tahaka izao indray ny tany falotonon-drivotra ary ho antsika teto Antananarivo renivohitra ambany aloha amin'ny ankapobeny izay tany falotonon-drivotra izay tamin'ny fiandohan'ny herinandro ity zany hoe madio zany ny rivotra fa raha ny amin'izany hoe ambanin'ny fetrany OMS avokoa ny rehefa rehetra voaray fa raha ny mandrafitra ny toetry ny andro kosa no jerentsika ao anatin'ny 3 andro manaraka dia raha ny vinavina dia hijanona ao ambany hatrany izay tany falotonon-drivotra izay eto Antananarivo renivohitra madio zany ny rivotra. Makasitraka anao ary nanaraka an'izay hatramin'ny farany dia manasa anao indray amin'ny manaraka indray veloma tompoko.